Alléluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran Jesosy. Akasitraka azy indray androany amin'ny fitiavany ny amin'ny famondrampony sotra azy foana mampatsiaro antsika amin'ny alalan'ny mpanompo izay ampiasainy amin'ny fandimbiasany eto amin'ny teny fiainana ampitondrany teny fiainana ao anatintsika sokafo ny fonao dia makasitrahan Jesosy. Za tena manapatsapana hoe misy fitiavan'Andriamanitra antsika manokana matombola amin'ny teny antsika foana Andriamanitra tsy mijanon'Andriamanitra makasitraka tompo. Misaotra tamin'ny dia rehetra tany Analavory misaotra tamin'ny olona tsiray avy izay mipartisipe tao anatin'ny vavaka tompo ao anatin'ireny asa ireny tsy itsanganan'olona eny aloha nanao ny asa fa le lohalika miforotra ty amin'ny sisiny ny tena indraindray mandray fakasitrahana amin'ny oatra kokoa aza noho izay mijoro eo ny anoloana ampiasainy hitamaso. Misaotra tompo fa samy partisipe daholo ny rehetra arak'izay azo ny atao fa ny fonay Andriamanitra dia tianay ny teny aminao androany fa ny fonay dia resy ny voninahitra ao. Voninahitra ao anao rery mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fomba anao, ny amin'ny famondraponao, ny amin'ny fijoroanao, ny amin'ny fanamarinanao maimpoana, ny amin'ny fitobahan'ny fahasoavana, ny amin'ny famangina fon'ny olona, ny amin'ny fanovana fiainan'olona, ny amin'ny teny, ninninona tompo zavatra rehetra nitrangatany ho amin'ny famonjem-panahy. Voninahitra ao anao rery mandrakizay. Makasitraka ny mpiara-mivavaka rehetra, makasitraka ny mpiara-manompo sy ny pasteur sa rehetra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay napetraka ao am-pony izy ireo. Mino afy ianao le Andriamanitra mpamaly fity sady tena mpamaly soa izay mazoto mitady ianao ianao le Andriamanitra tsy mba tsy marina, ianao milaza fa tsy mba hanadino ny asa tsara rehetra. Dia aoka ny tsiray avy andray valim-pity avy aminao ny amin'izany. Androany maraindray zay raha iresaka sy zara mikasika momba ny teninao dia aoka izay tiana olazaina ihany nao apetraka ao ambava amin'ny mpanomponao. Tompo foano maha-olombelona ny fisainako ny fahendreko sy ny momba rehetra fa aoka ny fahendrenao sy ny fisainanao no hiteny. Manambarany sitraponao aminay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafo any tompo mahaza ho toerana indray. Alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery andray androany ny amin'ny teny fiainana izay ifampizarantsika eto. Mino fa hitantsika mpiara-manompo manokana indray Andriamanitra azadino fa amin'ny faran'ny volana izao tsika dia manarale de miracle efa homanina indray any Betafo. Amen. Tsy ela izy io fa amin'ny fiafarana ity volana ity ary isaorana ny tompo fa ny maire tao atoerana mihitsy ny tonga tao an-trano ny teny hoe tena mba tongavinareo ahitory filazantsara. Zany hoe rehefa ny tany mangeta eto ohatr'izay dia fatary tsara hoe Andriamanitra koa tonga dia mihazakazaka be mihitsy manao izay tokony ataony ho an'izany tanàna izany. Dia mino fa anomana mambavaka melohan'ny fotoana sady ianao olo fiforetana ho amin'ny fanahin'ny hafa anandranomaso mba hahatonga ny hafa ho voavonjy sy hijoro indray ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tanjontsika tadidio tsy hoe iseo amin'ny famantarana sy fahagagana be Andriamanitra fa ny fanahin'olona be diabe izay ho kasian'Andriamanitra amin'izany toerana izany ifandray amin'Andriamanitra. Mino fahitantsika tsiray avy Andriamanitra ao anatin'izany. Zay moa zany filazana milohan'ny zavatra rehetra. Tsara afara fa tem-pendoana dia manomantsika ny azakazakitsika. Ndresaka mikasika momba marika toko fahadiminy any legiona tany Analavory. Betsaka amintsika mametraka fanontaniana kely dia tsy maintsy hosafoka ao anatin'ny Sekoly izy androany. Zany hoe hidirako lalindalina kokoa izay nizaraiko tany tamin'ny andro faharoa. Nisy legiona, nisy olona demoniaka ny azakazaka raha vao mivoaka ny lakany Jesosy avy niatrika tafiotra, resy ny tafiotra, tsy nahomby ny tafiky ny devoly dia lasa ny akohaka izy tsisy ninninina azo atao rehefa tonga eo toerana Jesosy. Izy ity demoniaka nisy devoly be diabe tao amin'io lehilahy io, legiona no anarako izy maintsy rehefa nampiasa mivavany leranga ny devoly. Dia nanaiky izy ny herin'i Jesosy ozy izy hoe fantatray ozy izy fa ianao le avy amin'Andriamanitra, tonga pahory anay ve ianao? Zany hoe tonga dia nitaraina izy melohan'ny fotoana fa tsy misy ninninina azo atao fa tsy maintsy miala izy ao anatin'io lehilahy io, tsy afaka angejan'io lehilahy io. Voalohany fa maninona io lehilahy io no ngejainy. Fantatsika fiafaran'ny fiainan'io lehilahy io fa nambabo ny tanànan'ny Dekapolisy tamin'ny filazantsara io lehilahy io. Io lehilahy io zay nifatorany devoly dia mpanompon'Andriamanitra mahery
tena hoe nampiasain'Andriamanitra nanova tanàna anankiray ho an'i Jesosy Kristy. Tamin'izany fotoan'izany Jesosy mbola tsy naniraka apôstôly, mbola tsy naniraka andry Petera, mbola niaraka tamin'i Jesosy daholo ny apôstôly. Dia io lehilahy io ny teny hoe za ozy izy mba hanaraka anao koa ohatra ny Petera. Dia izy Jesosy hoe ianao mahazo promotion, ianao tsy mila miaraka amiko tsy hoe hanaraka any amin'izay lehako, fa ianao irahako melohandry Petera ao amina tanàna. Zany hoe tsy niandry ny fahafenon'ny fanahy izy vao ny rahana, fa nahazo promotion izy nandeha meloha. Tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Hitanareo nihery ny vavolombelona mitrangy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray amikasika Andriamanitra sy fanovan'Andriamanitra azy, sy izay mety ho karazana communion ananan'izay olona izay, dia ahatonga an'Andriamanitra azo antoka aniraka azy any amin'izay toerana tian'Andriamanitra andrahana azy sy ananganana azy. Ka androany teteny amintsika, matoa ianao atake be dia misy zavatra goavana be ao anatinao. Dia misy olona hitanareo indraindray tsika ohatra mieritreritra hoe fa maninona ary ny fiainako ny ohatran'izao foana. Dia ndao hosokafantsika amina angle hafa mihitsy le fomba fijery. Tsy tanondrika tsika ao anaty ady, fa hijerytsika zay harena miafina ho ambadiky ny ady ampitsika ianao. Satria matoa nampahafantarin'Andriamanitra antsika hoe ty rangahy ty natakeny devoly be dia be, dia misy zavatra sarobidy be ao aminy. Zany hoe ianao zany mila manana fahatsapana ao anatinao hoe ianao io matoa atakeny devoly mafy be amin'ny karazany olana, amin'ny karazany zavatra maro samihafa, ohatrany tsy hitanao zany tsozy atao, mitrakafa aza mitanondrika. Dia ampahafantaro an'Andriamanitra mihitsy hoe wow, hitako ny antom-pisiko. Misy zavatra goavana tian'Andriamanitra ny manana matoa atakebe ohatr'izao ny fiainako. Noho izany tsy raisiko ao anatin'ny fomba tanondrika ny ady atrehako, fa hoentiko ampitsikiny zany satria fantatro fa misy raharaha ilan'ny tompo ahy. Dia hafa mafy moa an'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Ny fona mafy tamin'i Jesosy le devoly tao amin'ny rangahy io nampiasa amin'ny vavany. Hitanareo rehefa le rangahy no hitany akohaka teo amin'i Jesosy. Fa rehefa nisokatra ny vavany le rangahy, tsy le rangahy no niteny fa devoly no nampiteny azy. Mila fantatsika zao, Satana dia afaka mampiasa ny olona anankiray zay manaiky-idirany. Ary rehefa misokatra ny vavan'ny devoly tamin'ny alalan'le le rangahy tamin'ny alalan'le devoly tao anatiny atao hoe legiona, dia niteny zavatra izy zay tsy avy amin'le rangahy fa avy amin'le devoly. Eritrereto hoe devoly firy ny tao anatin'io lehilahy io, fa devoly ray ihany ny solotenan'le devoly rehetrarehetra. Izy no areo no ao. Dia tsy hoe se présenter tsirairay avatra zareo, za ihany fa bien organisé le devoly. Lehibe no misolotenan'izy rehetra miteny hoe legiona zay no ato. Hitanareo ny problème ny kristianina, devoly bien organisé rehefa hiatake kristianina. Fa ny kristianina indray mal organisé hiatrehana ny ataka ny devoly. Hitanareo fipetraka ilay izy. Dia dona tsika isainy betsaka amin'ny kristianina tsy manaja hiérarchie ny apetrak'Andriamanitra, fa ny devoly mahafantatra tsara ny lanja ny fanajana hiérarchie ao anatin'ny fanompony sy ny hiraka izay lehibe maniraka azy. Hitanareo rehefa ao anatin'ny fanompona dia mila koa ianao mametraka tsara zay position ametran'Andriamanitra anao. Ary tadidio fandraindraitsika mila manana ity fahatsapany ity, fa le asa fanompona ohatrany tsy misy mahita reny manandanja kokoa eo mason'Andriamanitra no le hita maso. Ndao azavaiko kely. Efa nazavaiko tamintsika Iora sy Arona mitazona ny tanan'i Moïse izy roa lahy, tsy azo ry zareo mihitsy hoe fa maninona ary zay tsy mba manaraka ny Josoa eny amin'ny terrain miady mba mahita fandresena, fa maninona zay mihazona ny tanan'i Mosesy eto fotsiny mba tsy hilatsaka. Isaka milatsaka ny tanan'i Moïse resy ny Israely, isaka miakatra ny tanan'i Mosesy mandresy ny Israely. Dia zao izy roa lahy mihazona an'le tanana mandra-pavita ny ady satria maharitra be le ady. Dia tanareo fipetraka ilay izy mba fantatrao ve fa ratsy teo Iora sy Arona zay tsisy nahita fa tany an-tendrombohitra mihazona tany,
dia zao ay ny fitazonany zareo ny tanany Mosesy no niankina ny fiainany Joshua sy ny Israely hiditra ny tany Kanana. Hitanao zany a ny alehibean'le fiatraikany fanompona tsy fantatrao nefa sain'Andriamanitra ataonao. Ianao zany rehefa mirassuré fotsiny école de ministère kely satria nomana koa tsika mibetafo. Rehefa rassurénao ampitiavana na tsy takatry ny sainao azy zay andraikitra kin'Andriamanitra aminao tena ataonao amin'ny fo. Tsy jerevana amin'ny pasteur Rodolphe, tsy jerevana nizaniza fa ho an'Andriamanitra. Tsy mampaninina mety tsy ianao le mitazona micro eny aloha fa mety pasteur no iran'Andriamanitra eny. Mety tsy ianao lidy eny aloha fa mety misy eny fa ianao ity zavatra ity raha vao mety ny fonao dia mety ianao le tsy manao ninninona fa ao anatin'ny fonao miopoa mambavaka no ankasitrana kokoa no le mitazona micro. Andriamanitra tsy mijery hoe iza ny miasa fa iza ny manana fo disponible ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny secret ministère dia mametraka ny lanjany fonao ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra anao. Averiko ny fanontronan'Andriamanitra, ny fanotronan'Andriamanitra dia mitady olona tsara communion mba hisy esan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fampiasan'Andriamanitra. Ny fampiasan'Andriamanitra ianao no iran'Andriamanitra anao ny asany amin'ny fatrany finoana izay nomeny anao. Fa ny fiasan'Andriamanitra, Andriamanitra miara-miasa amin'ny toe-ponao manivaka ivelan'izay inona ho azy. Ny fatrany finoanao dia hamaritra an'izay tratrany fanirianao sy anatenanao an'Andriamanitra. Fa ny valiny amin'izay tsy vitanao angatahana na heverina. Efesana 2:12. Io lay hetsiky ny fanotronana ahatonga an'Andriamanitra anao zavatra mihoatra no nikajy sy mpononao amin'izay antenainao azy. Zanak'Israely na Mosesy aiza nanontany fa maninona ny ranomasina nioroka, fa maninona ny tendrombohitra ny fahaliavanja, fa maninona ny nanome tany maina andehanan'Andriamanitra. Fa na Moïse ara tsy nanana saina hoe hisokatra ny ranomasina mena satria na izy koa aza nitoloko niaraka amin'ny zanak'Israely. Fa zao vokatry le toe-posy le fahalemem-pananananany nanaiky izy niara nandeha tamin'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga. Tsy Mosesy no hitany ranomasina fa ozy izy ny Salamo 144:6 ny ranomasina nahita an'Andriamanitra teo anoloan'ny Mosesy dia nanome lalana azy. Dia iny tadidio tsara ny fanosorana ianao mifankahita amin'ny olana, fanotronana ny olana mifankahita amin'Andriamanitra amin'ny alalanao. Noho izany afaky ny manamaso na zay fahavalo manafika anao azy. Fa rehefa eo amin'ny latabatra ianao, satria latabatra communion zay le fiombonana, rehefa eo le fiombonana, rehefa omenao le communion dia zao lasa amin'ny fahavalo no manamaso ahita an'Andriamanitra manositra diloilo ny lohanao sy mameno ny kapokanao amin'ny fahasoavana. Gloire à Dieu. Alléluia. Ndaontsika ity tanana mafy be eo an'Andriamanitra ny amin'izany. Zavatra hita koa atao anaty Baiboly dia zavatra faran'izay tsotra. Ny fona mafy tamin'i Jesosy le devoly mba tsy horoahany ala amin'izany tany zany. Misy zany a ny devoly a mifehy tanàna, misy devoly mifehy faritra, misy devoly mifehy firenena, ary misy devoly mifehy continente. Zao tontolo zao zany tiako tenenina ty tany ty zany. Fa teto aloha zany a devoly mifaritra no nangejany teranga ty ary maromaro izy ireo legiona no anarany. Ao ve tsika? Dia zao ny zavatra nisy ny fona tamin'i Jesosy izy tsy ala amin'le tany dia nekeny Jesosy le izy. Fanan'ilay izy nekeny Jesosy dia izy nisy kisoa maro andiny izay nandrasana teny akaiky ny tendrombohitra. Io tena tonga saina fa inona ny relation ifandraisan'le mpiompy-kisoa izay tsisy idirany na fianakavian'le marary akory. Zany hoe tsy ara-pifandraisam-piankonana zany ka hoe any fianakaviany any le kisoa. Zany hoe tsy any amin'le problema na kisoa zany le izy na problema na olona le izy. Fa le zavatra mitranga eto a misirika mihitsy hitan'ny Satana idirana teo amin'ny fiainan'le mpiompy-kisoa.
Inona ny antony? Ny toetrany aloha voalohany indrindra. Nao tsika jery ny toetrany io rangahy io. Raha za ve nahita na manana kisoa roa arivo na firy ny kisoako ohatra. Hitako hoe nisy rangahy voageja hitany masoko mihitsy ny fijaliana efa mitety tena amin'ny vato. Dia io rangahy io mampalahelo efa nitokamonina tany am-pasana. Hita masoko ny nanafahan'i Jesosy azy. Inona ny important kokoa amiko? Olona afaka sa kisoa maty? Azanao petraka le izy. Fa voageja sy tapona ny masony tsy mahalala ny asaribidiny zava-panahy fa mamona ny nameno ny fony. Dia zao nalahelo izy ny amin'ny faty antoka vokatry ny kisoa maty fa tsy mba nideran'Andriamanitra izy ny amin'ny olona anankiray nafahan'Andriamanitra tamin'ny legiona. Eritrereto amin'izay ny conséquence an'le izy. Olona ray feno devoly atao hoe legiona mihoatra ny 9,000. Olona ray. Fa rehefa afaka le olona vokatry ny kisoa maty, vokatry ny kisoa maty, dia zao vakiona ny faraparany io ny angavy sy ny fona indray le rangahy, le devoly ny fona mba hiala tamin'i Jesosy, fa le rangahy ny fona mba hialan'i Jesosy eo an-tanàna. Raha vao mamona ny sakana, dia zao Jesosy mandroaka devoly, fa ianao mandroaka Jesosy. Hitanareo, raha vao tsy mifankahita amin'ny kajin'Andriamanitra ny ompon'ny olona, dia lasa olona tsy mangetaheta an'Andriamanitra, fa olona manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Rehefa mifonao ny sy babon'Andriamanitra, dia tsy lasa manana alahelo mitovy amin'Andriamanitra ianao, alahelo fanahy, fa lasa karazan'olona na mino an'Andriamanitra ihany azy. Dia zao satria ny anton-javatra ilaina no mibahana dia tsy tanteraka mihitsy ny communion anao sy Andriamanitra hatramin'ny farany. Fa nahoana? Rehefa naken'i Jesosy ny fianahany lefa lamaloto satria ny angavy le devoly. Dia zao tsy hoe Jesosy ny tia mahalivavaka n'le devoly, fa hitan'i Jesosy le irika eo amin'ny tontolo ara-panahy fa manam-pahefana amin'le kisoa koa le devoly. Maninona? Angamba business maloto no nataon'le rangahy, dia nanany devoly anjara sy fahefana le izy. Dia izy devoly hoe le rangahy le piompy zany nieritreritra hoe aomby lavitra be izy amin'le business tsy marina io. Nangalatra, nisoloky, namitak'olona tombony tsy marina. Noana le devoly, dia izy hoe fony zay ho any anaty kisoa. Dia hitan'i Jesosy amin'izay, aiza moa le kisoa? Raha ohatra zany ka kisoa azo tamin'ny fahamarinany ireo, dia tsy azo devoly idirana. Fa kisoa azo tamin'ny tsy fahamarinany ireo fa mety tsy fetsena, dia ozy Jesosy hoe tsisy ninina azoko atao fa tsy ay tena misy anjara tanan'le nangataka le zavatra idirana. Tena zavatra anseho nanana fafana le devoly hiditra ho any amin'ny kisoa, hitondra le kisoa ho any an-dranomasina, tsisy velona na ray aza le kisoa. Faharoa, fa maninona ny olona anankiray mahazaka devoly 9,000 fa kisoa anankiray tsy mahazaka devoly ray? Voalohany ny olanao tsy natao ho zakain'ny hafa, fa raha ny hafa ny teo amin'ny toeranao dia efa maty izy. Faharoa, ianao noforonina ho champion, satria zay tsy zaka na kisoa raha tsy mahazaka problème anao. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja! Fa io fatra io efa namoron'Andriamanitra anao mihitsiny, ianao mihitsiny efa miforonina, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra, legiona ny tao anatin'le olona fa tsy hoe feno devoly izy. Tsy mitovy zay terme zay. Ny Baiboly dia mametraka ny olona tratra ny devoly na manaliny azy tsy mety feno, satria ianao foronina hifanaraka amin'ny kapasite an'Andriamanitra ny ao anatinao. Zay le famoronana faharoa. Ny foron'Andriamanitra tsika ho tahaka ny endriny, fa ny devoly tsy ny foron'Andriamanitra ho tahaka ny endriny.
Noho izany a ny fahafenona ao anatinao, ny famoronan'Andriamanitra anao dia mahazaka ny fahafenon'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny langagen'ny Baiboly mametraka fa na manala ny devoly ao anatin'ny olona tsy feno devoly zany mihitsy ianao, tsy zany ny ao anaty Baiboly. Fa mahagaga fa rehefa nandrain'i Jesosy ianao dia azo fenona Andriamanitra ianao. Zay mahatonga Baiboly milaza hoe feno fanahy masina izy. Feno fanahy masina. Feno fanahy masina no misy ato anaty Baiboly fa tsy misy soratra ato hoe feno devoly. Satria nataon'Andriamanitra hifanaraka amin'ny azaka, hifanaraka amin'ny fahafenony sy ny fahalebiazany ny ao anatin'ny olona. Zay mahatonga ny Efesina 5:12 Baiboly dia milaza. Hoy izy, aoka tsy mamidovay nareo fa ho fenona ny fanahy. Dia izy mba hamenona nareo, Efesina 5:7, amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ianao zany mahazaka ny fahafenon'Andriamanitra en plénitude. Ao vetsika. Zany hoe ianao zany azo fenon'Andriamanitra. Noforoniny ianao azo fenon'Andriamanitra fa tsy noforoniny ianao ho feno devoly. Ka na be dia be aza ny devoly mety hoe niataka ianao sy ao anatinao ny fotoanany tsy fahalalanao. Dia zao ny zavatra mitranga, mbola mamaly le natiora na moron'Andriamanitra anao hoe tsy azo fenona devoly ianao. Fa legiona fotsiny fiantsoana azy. Legiona fotsiny fiantsoana azy. Zany mahatonga antsika Andriamanitra te hameno antsika. Satria amin'ny fotoana atsapantsika fa feno Andriamanitra ny ao anatintsika dia tsisy toerana ho an'ny devoly. Tsisy toerana ho an'ny devoly. Halleluja. Halleluja. Raha tsika sy iverenantsika kely le lesona hoe fa manino ny Satana mahafantatra izay anjarany eo amin'ny fiainan'ny olona. Fantatra Satana ny anjara eo amin'ny fiainan'ny olona. Fantany hoe misy anjarany ao. Io ty famarinany ty. Io ty famarinany ty. Ny olombelona rehefa foron'Andriamanitra, rehefa namorona n'Andriamanitra ny olona, dia namorona ny olona izy anana fiombonana aminy. Tamin'ny voalohany andao jerentsika ny bokin'ny Genesis 1. Vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, vitany zavatra rehetra, vitany tany sy ny tsarany farany indrindra'Andriamanitra vao nanao ny olona hoe andesika amboatra olona tahaka ny endritsika. Rehefa vita edena vao nentin'Andriamanitra Adama ho ao edena. Dikan'izay ny famoronana farany dia ny olona. Ny olona ny famoronana farany nataon'Andriamanitra. Fa zavatra mahavariana, rehefa niodina ny olona dia very tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona, dia mifanohitra amin'izay indray ny programan'Andriamanitra. Ny olona indray no ny foroniny vao ny zavatra rehetra. Le voary hitantsika zao zany voary ny foronina talohan'ny olona. Fa rehefa nateraka indray ianao dia ny foronina ho ao Jerosalema vaovao izay mbola tsy vita fa mbola eo am-panatanterahana sy famoronana azy any an-danitr'Andriamanitra. Enoy a. Andriamanitra zany rehefa mamorona n'ity tontolo hita ity dia nidina izy ny teny nampisy ny tontolo paharina. Fa ny Baiboly dia milaza amin'ny Jona 7:20 ny 9:7 andeha ho Jesosy amboatra fitoerana ho anareo. Zany hoe le fitoerana ho anareo io tsy eto anao namboatra azy fa any an-danitra. Dia hita amin'ny bokin'ny Apokalipsy napahitana ny Jaune fa hisy lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa efa lasa ny tany taloha sy ny lanitra taloha ary ny tany ozy izy dia tsisy ranomasina. Zany hoe ny tany misy ranomasina hitanao zao raha mbola mandeha vedety ianao dia mamaky any Sainte Marie avy eo Tamatave ohatra na Soana rano vongo na mamaky any Nosy be ho any Ankify. Dia eny amboniny io ianao zany tokony isaina hoe eo ambonina tany tranainy izay efa nisy tany aloha. Zao zany ny zavatra misy. Enoy, famoronana voalohany Andriamanitra avy any amin'ny Alpha akany amin'ny Omega. Famoronana faharoa Andriamanitra avy any amin'ny Omega makany amin'ny Alpha. Tsy mare dia gaon'Andriamanitra. Enonareo ne le fahamarinany rehefa vitan'Andriamanitra ny olona ahoana moa ny fomba nanehoan'Andriamanitra an'izany.
Ndao tsika isaina. Ndao tsika isaina. Any an-danitra zany zao misy azo zao. Fa tsy hitanao. Satria anao mbola eto ambonin'ny tany. Fa tsy fahitanao ny fiasan'Andriamanitra tsy hita maso dia tsy midika hoe tsy manao ninina izy. Satria tonga hita maso mihitsy n'izy niteny talohan'ny elany hoe andeha amboatra fitoerana any an-danitra ho anao. Jesosy zany milaza meloha ny zavatra ataony tsy hita maso melohan'ny fotoana ahitanao azy. Ny sekoly ny finoana ny andro farany te mametraka ny lanjan'ny fisiany tsy hita maso na mpanantenainy ho misy lavitra no dia hita maso ty. Ary amin'ny fotoana ny iverenany dia niteny izy amin'ny Jona 4:20 ary raha iverina ao izy dia akanareo indray ho any amiko. Midika fa ny fiverenan'i Jesosy dia fiverenana akanao ho any aminy. Tokony isaina zany ny olona rehetra. Raha misy milaza hoe tsy Kristina rizina tonga eto izy, non, ny anany Jesosy fantatro le niteny tamin'ny apôstôly hoe ny fiverenako, ny programa iverenako akanareo indray. Mbola tsy eto izy, fa raha mbola tsy eny amin'ny raha lanitra izy mbola tsy miverina anaka izy zany tsy marety aika ao n'Andriamanitra. Io zany tsisy comment ninina resaka ao na teolojia faran'izay enjana fantatrao. Zavatra fantatra dia zao zay lazain'i Jesosy koa ihany. Na farana melohan'ny akarany mba hiomana ho hiakatra ao aminy. Ao vetsika. Dia zao le izy fa manina le famorona faharoa. Le famorona faharoa ny lan'Andriamanitra le famorona ny hita maso. Fa ny diran'Andriamanitra lalina kokoa le famoronana tsy hita maso. Na eo amin'ny olona reo na le any an-danitra io. Satria tamin'ny fotoana nandraisanao an' Jesosy le famorona tsy hita maso ao anatinao, le antsoina hoe fanahy vaovao ianao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Zany hoe lasa mipetraka sy mahazo aina kokoa ny mahamisioneranao eto ambonin'ny tany. Sy atonga amin'ny fonao tsy fikitra amin'ity tanitra nainy ity. Raha azonao antoka fotsiny fa ny Andriamanitra ao tsy ampahory anao zany melohan'ny fotoana ampakarany anao. Jereo amin'ny Baiboly regle fotsiny zavatra rehetra, aza sina compromis diabolika zany amin'ny devoly, aza manisy fifandraisana amin'ny devoly zany. Amboary tsara fotsiny ny fotom-pisainana sy ny fomba fiainana. Aza mamela hoe any Satana azo vahana na fahatsapana fa mananjara eo amin'ny fiainanao izy. Miangavy tsy fotoana hivazivaziana zany intsony zao. Zao ny fotoam-piomanana tsy maintsy hijoroanao sy ametrahanao zay lanja nomen'Andriamanitra anao mba hitoeranao ametraka ny lanja n'Andriamanitra koa eo amin'ny fiainanao mifanandrify amin'izay. Ahoana ny fisehon'ilay izy tsotra, tena faran'izay tsotra. Ahoana ny fisehony? Meny tompo lanja ianao. Ny foroniny ianao tamin'ny fananganana anaka hitovy endrika amin'ny zanany malalany. Dia mahafantatrareo avy any amin'ny Omega Andriamanitra ny miainga makao amin'ny alfa. Le famorona voalohany raha nidina izy hanovan'ny olona ho tahaka ny endriny naseho teo amin'ny nofo ravana ny fahotana. Noho izany zany tia nofo ty sensible be amin'ny devoly ny ampidina anao amin'ny filany, amin'ny fanahiny, ampangalatra anao, ampandainga anao, ampanao zavatra tsy mety anao. Zay ny tiany devoly atao eo amin'ny nofo. Ahoana ny fomba andreseko ny nofo pasteur? Zany hoe Satana zany misisika foana eo amin'izay nanany anjara. Io nofo zany nanany devoly anjara. Zay mahatonga n'io nofo tsy maintsy vovoka io raha tsy tonga Jesosy. Na ovana hitafiny sy fahalovana amin'ny fotoana iverenany. Zany hoe matoa Jesosy miverina avy any amin'ny Omega izy mamadika anao amin'ny alfa amin'izay hitafy an'le endriky ny tsy fahalovana anafanao azy. Alleluia. Ditanareo amin'izay ny farany indrindra amin'ny famoronana dia ny fanovana ny nofonao hitafy ny tsy fahalovana. Ary ny tany tadidio tsara. Ozy izy ny Baiboly isy lanitra vaovao sy tany vaovao. Dikan'izay ianao efa niova novain'Andriamanitra. Ianao indray lasa voary vita alohan'ny tany. Mieno tsara anareo a. Ianao zany novain'Andriamanitra aloha hitafiny sy fahalovana ao aminy. Amantana eo amin'le paradisan'Andriamanitra atao hoe Jerosalema vaovao. Dia ozy izy Jaona hoe ho ampidinina ozy izy tahaka amin'ny vady ampakara. Midina avy any an-danitra ohatry ny ascenseur midina ohatr'izao zany Jerosalema vaovao ohatry ny azoko saretsaina zany tonga dia eto ambony tany satria tsy
tsy nidin'Andriamanitra ny teny hoe misy voary ny zavatra rehetra fa namboariny tao an-danitra araka le teneniny tamin'ny mpianany hoe amboatra fitoerana ho anareo any. Dia iny le fitoerana namboariny iny no entiny ampidiana. Zao zany Andriamanitra mamorona amin'ny tontolo tsy hita maso. Zany no mahatonga antsika fiangonan'ny andro farany manome lanja mihoatra ny fisian'ny fahariana tsy hita maso noho ny zavatra hita maso. Ka raha ianao zany miteny hoe za tsy mino raha tsy mahita, mbola pon'ny tany any ianao zany. Fa raha ianao no milaza hoe za mba hatoky ny zavatra tenaiko. Halleluja. Satria Andriamanitra afaka aneo ny zavatra tsy hita, pon'ny lanitra ianao zany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Dia hitanareo amin'izay avy any amin'ny omega Andriamanitra makeo amin'ny alfa izy. Amin'izay fotoan'izay hozy izy ny Baiboly amin'ny fiverenana voalohany io, rehefa novan'Andriamanitra ny olona hitafiny tsy fahalovana, nampiakarin'Andriamanitra ny fiangonany ho ao aminy. Dia zao io fiverenana voalohany io le fakana voalohany io, tsy eto Andriamanitra fa mitseneny amin'ny raha lanitra izy, tsika ny miakatra ao aminy. Ary rehefa miakatra ao aminy tsika amin'ny fiverenany amin'ny fitsarana amin'izay, dia zao tsy maka amin'ny fiangonana intsony izy fa miara-miverina amin'ny fiangonana izy. Zay le hoe fotoam-pitsarana, dia hiara hitsara amin' Jesosy tsika, miaraka amin'ny tompontsika amin'izay fotoan'izay. Voalohany, ianao no alainy fa tsy zao tontolo zao. Faharoa, miaraka aminy ianao hitsara an'izao tontolo zao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Ny fahasamihafana zany dia tsotra. Misy ifandraisany amin'ny fiomananao, ny fahafahanao eo anaminy. Zay le hoe raha tsy miomana ianao tsy hoany. Ny fahafantarana hoe miomana ianao dia mitandrina. Dikany hoe miambena, misy zavatra mety hanakana anao, tsy hahafahanao eo anaminy. Fa ianao mila miambina. Inona ny ambenako? Amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona no iambenako? Amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila ianao zany manavaka tsara ny mety sy ny tsy mety. Ianao aza dika vilana ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia ny fahafahatsika manapahatsa famindrapo. Jerenao akaiky Andriamanitra. Hitanareo amin'izay inona ny jerevan'Andriamanitra anao akaiky? Mijery Andriamanitra ny fisian'ilay singa mpanomeza-pahasoavana, amaritra n'le vokatra hifanaraka amin'le nananan'i Jesosy an'izany, mba hizaranao an'izany amin'ny hafa ihany koa. Fa manina tamintsika mbola mpanota. Ny fahasoavana namonjenantsika tsy vokatry ny nataontsika fa zay nataon'i Jesosy. Nahafahan'ny tompo maimaim-pontsika ary natsangany tao amin'ny zanany malala no tonga zanak'Andriamanitra. Fa zao rehefa no tonga zanak'Andriamanitra tsika dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra mamindra fo, fa izy no mindrana fo. Satria tao amin'ny fahasoavana nandraisantsika famindram-po mba hahafahantsika mandray an'ilay famindram-po hizary zany amin'ny hafa ihany koa. Ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe nomeny fotsiny le famindram-po, fa le famindram-po tsy miasa ao anatin'ny fo makahala. Tena ndaso hitralandala kokotsika. Zay no mahasarobidiny le tao hoe fiainana sy fiovam-po. Ny fiainana sy fiovam-po dia ianao miova. Ny tanjon'Andriamanitra alohan'ny ampakarana anao dia ianao miova fo. Nomeny le fahasoavana namindrano fo ianao voafafa ny zavatra rehetra, fa mila miara-mandroso miaraka aminy ianao. Inona le raha namandroso miaraka amin'Andriamanitra? Mila fitombona. Inona le fitombona? Fitombom-panahafana ny tompo. Le fitombom-panahafana n'Andriamanitra io tsy hoe ezaka ao le izy, tsy ianao no miezaka nahaka ny tompo, fa mamela ny fanahy masina hiasa ao anatinao. Satria matoa nampidin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahateranao indray. Fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra. Romana 5:5. Fa ny fanahin'Andriamanitra no nentin'Andriamanitra nampidina ao anatitsika ny fitiavany. Zany hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany nampidinina ao anatinao présent ny fitiavana. Ianao zany eto androany maraina manam-pitiavana ianao na mbola miaina mitoetra amin'ny fahakalana azy. Le fahakalana eo amin'ny nofo, fa le ara-panahy ao anatinao rehefa nateraka indray efa misy fitiavanao. Efa misy fitiavanao mahay mamela heloka ny olona zay nanisy ratsy ianao. Efa misy fitiavanao mahatratra ny ohatry ny fahalebiazana, ny fahafanao mamela na dia zay fahavalo nanao tsinontsinonanao azy.
efa ao le izy, efa présent le izy. Zay mahatonga an Jesosy miteny maneke ianao ho tariny fanahy. Rehefa tariny fanahy ianao dia mahazo aina amma ny fanahy apakatra anao hiala tsiraikitra eo amin'ny fahakalana zay mampidina anao eo amin'ny nofo, fa ho apakariny ao amin'ilay qualité mpitiavan'Andriamanitra anahafanao an Jesosy. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Io le lazaiko foana ao anaty fampianarana hoe rehefa tonga Andriamanitra dia miteny izy hoe rehefa tonga izy dia zao nataony hoe tiava, fa tsy miteny izy aoka ity. Tsy conditionnel izy fa takimy. Fa maninona Andriamanitra no mitako hoe tiava. Tiava satria misy eo fa tsy avoakanao. Ameo alalana ny fitiavana amin'ny fotoana isehoany fahakalana. Ameo alalana ny famindram-po amin'ny fotoana isehoany fahadisoana. Omeo alalana ny fanetretena amin'ny fotoana tady isehoany firehareana. Ameo alalana, haleloia, ny fandeferana amin'ny fotoana isehoany fisetrasetrana. Ameo alalana, hitanareo amin'izay, rehefa vitanao ny manome alalana ny sitrapo ny volonté n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekenao ho tarihan'Andriamanitra, dia zay ianao natao hoe mandresy. Ety tany no tarafin'ny olona resy lavo, fa amin'Andriamanitra ianao gagné be ny fon'Andriamanitra. Dia andramo amin'izay ny miaina amin'ilay vokatry ny fanahy. Halleluja. Ohatry ny hoe resy hita maso ianao fa misy ady tsy hita maso mampandresy ianao. Tena Andriamanitra zany tia azo antoka olona izy hoe iza ny afaka hiaraka amiko, iza ny afaka andresindray tahaka izay nampandreseko azy teo amin'ny toerany. Satria tady tio fa nigerana tonga anao naomby eny eno hoe aloha ty fahamarinany ty natonga anao vovonjany e. Jesosy nanaiky anitry teny, nanaiky andefitra, nanao tsinitsinina ny tenany fa niporofony. Fa rehefa tao amin'ny volonté an'ndrainy izy dia nisitraka fanotronana, tsy natazonazy ny fasana, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo izy. Ary zay fanahy fanetretena sy fitiavana zay famorapanahy sy ireo vokatry ny fanahy nananan'i Jesosy zay no niraisitsika tamin'ny fananganana anaka. Dia tadidrio tsy maintsy miaraka ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Halleluja. Ny famonjena sy ny fananganana anao, satria le corps anovananao ho hita maso amin'ny fotoana anjavonany ty nofo ty fa hitafinao an'le tsy fahalovana, dia corps efa brisé, efa nkapohana, efa iny ihany ane le vatan'i Jesosy maty sy nalevona ihany ane netiny tsangany. Zany hoe vita sedra le nofo hitafinao amin'izay fotoana izay, tsy ezaka ao le izy fa le fiombonanao avy amin'Andriamanitra no ahafahanao mitafy zay nananan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jaona voalohany milaza rehefa iseho izy dia tahaka azy sika. Ny fanafana an' Jesosy tsy hoe ny an-danitra voanahaka anao hoe surprise be fa teto voanovaly. Tonga dia miasa aloha le toe-panahy tao amin'le nofo nandresy. Le toe-panahy nampandresy an'io nofon' Jesosy io ka natonga azy valide. Zany hoe le fandresen'i Jesosy zay no mahatonga ny mpino lazain'i Jesosy hoe miareta misy zavatra tokony hiaretanao zany, miambena misy zavatra tokony hiambena anao. Fa tsy manao kristianina fotsiny hoe efa vitan'i Jesosy zato isan-jato raga, efa manana ny tompo fotsiny, amen na ry tompo. Mandeha mivilana amin'izay le fampianarana. Ty le fampianarana diso hoetiny devoly grâce révolution. Fahasoavana manome alalana anao afaka anao zay tianao. Efa matoa Jesosy ny afiketriny ianao, matoa ny efa nalohany le dedikan'izay consommer à gogo. Tomony eo akaikinao, tomony eo akaikinao, tomony eo akaikinao. Naiza hoe misy mitoro filazantsara akory zay torianay aminareo aoko voaozina izy. Satria tadidrio amitaka ny fananao tsy ho fantatr'Andriamanitra zany. Jesosy ny tena miambena, Jesosy ny laza hoe mibosese hiditra amin'ny vavahady etenareo fa vitsy ny raisina. Ary miporofon'Andriamanitra mihitsiny, tsy niasa fanompona ny ampanamary tenatsika eo anatren'Andriamanitra ka tonga antsika ilaza hoe efa mety amin'izay satria zany nampiasain'Andriamanitra mahery. Averiko aminareo olona ampiasain'Andriamanitra amin'ny teny an'izany.
tsy miantetra manankom-po amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra. Oka firavoravona sy ny fitiavana sy ny fandizana rehefa manao zavatra Andriamanitra, tena vokatry ny fotereniny ao anaty ame voninahitry n'Andriamanitra fa tsy hoe nampiasain'Andriamanitra tsika akory. Satria aza mifaly nareo fa manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly nareo fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra na mifametrahantsika ny fifalitsika aza. Na io fifaliana io aza tian'Andriamanitra mipetraka tsara hoe eto ny tokony hipetraka, fa tsy ato. Tarihany Jesosy rehefa mamaky Baiboly, mamaky re hitanao fa mamaky ny Baiboly. Ianao zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe tongava Jesosy eo, maranata. Raha ohatra ka tsy tsara communion amin'Andriamanitra, maranata dia raha tonga izy dia ho izy ianao. Menao tsara venareo. Ny olona afaka anao hoe maranata, olona miaritra, olona miambina, olona tena maninona satria nahoana renao mihitsy hoe tsy manao fanao ny olona ianao. Misy zavatra ataon'ny olona fa tsy ataonao tsony. Tsy ny olona rehetra manao an'izany dia za te omby dia zao ataoko kely ty fa mamindra fo Andriamanitra. Tsy olona mpapandefitra n'Andriamanitra. Aretiny poa ngeza be tiako anairana anao. Fa maninona misy olona efa nandrain'i Jesosy sy mino nefa very. Misy pasteur any amin'ny elo e, misy evangeliste any amin'ny elo, misy apôstôly any amin'ny elo. Ary Jesosy teto tany dia efa nisy tany amin'ny elo, Jodasy ny anarany. Fa maninona io ty famarinany ty, Satana ny tsy nahazoany famindram-po nanota ao anaty fatakarana izy. Fatany Andriamanitra fa ninizy anohatra n'Andriamanitra antsitrapo, tsisy famindram-po azo tsony. Mahatonga antsika mahazo famindram-po voavitaka tsika. Fa rehefa mavantatra marina ianao ka iainao ohatran'ny Satana koa, anao fananina, dia zay no mahatonga azy migaigné ny amanao any amin'ny fahaverezana satria nanaiky ianao se collaborer hiara-iasa aminy. Dia zay mahatonga Jesosy miteny hoe miambena me mafy arakaraky ny androsoa ny fiafarany ny tany sy ny iverenan'ny tompo ny sedra mandalo sy lalovany zanak'Andriamanitra. Dia hitanao mihitsy hoe ny olona rehetra manao kolikoly ny anao zay ho any izy zavatra tokony ataona izay. Fa raha nanao kolikoly zay dia efa vita le izy. 9 taona zay ny andro ny fahamarinana vao nety le izy. 9 taona. Fa zay tonga teo amin'ny toerana mila kolikoly, zay tonga teo mila kolikoly, zay tsy hanao kolikoly zany. 9 taona ny andrasana le izy vao vita le izy. Eno ty fahamarinana ty, eno ty fahamarinana ty. Hitovy ny olona maiky ny azo amin'ny tsolotra sy ny olona miaritra ory miandry ny rariny. Eto tany dia efa hita ianao iza ny afaka sy tsy afaka. Ary io tsy misy olona anankiray indesy lahatra anao hoe amenamenina fotsiny eto dia mety fa miaritra ve ianao. Dia hitanao amin'izay mampitehiteny misy vao vita le satria hitanao ny olona rehetrarehetra mahazo an'izao ny any nahazo an'izao. Hita maso amin'le eto ambony tany io nahazo an'izao ny any nahazo an'izao satria nanao an'izao dia nanome ny atsy dia nanome ery. Dia ianao zany miteny Jesosy io maranata. Zay le miaritra. Mafy be le hoe ianao tsy manao fanao ny olona. Mafy be le hoe ny olona zany ianao efa tokony larana voalohany ery vita le izy fa vokatry ny tsy fanaovanao ny sitrapon'ny olona satria ompelatanan'ny olona le fahefana dia zay anerinanao lavitra ny lasa aloha. Toy izay ianao Jesosy hoe anahoana zahay. Misy occasion indraindray tena hitanao hoe fakapanahy zao tonga dia tena hoe raha tiny dia miliara. Fa ianao miteny hoe non tsy hanao an'izany Andriamanitra. Za tsy angalatra fa hiaritra, za tsy jangajanga fa hiaritra. Tsy hoe amin'io fanasana be dia be ianao koa bokosy. Halleluja. Fa miaritra ianao, hitanao le zavatra be dia be, maranata. Satria tianao Jesosy ho avy aingana fa matahotra ianao ndreo zay moa tonga Paoly ny teny asiako mafy ny tenako mangana fa manino ny Paoly ny teny zany ndreo na dia nitory tamin'ny sasany tena ataoko mihitsy ho asiako maky ny teny vao may ozy izy asiako mafy mba tena hoe hiaretako mihitsiny fa ndreo raha nitory tamin'ny sasany za dia ho lavina. Paoly ve nanahy ho lavina dia ozy izy Paoly hoe zay le mahatonga an'le maranata satria misy fiaretana. Ny maranata dia natao ny olona miaritra. Fa raha mbola tsy miaritra
aleo aloha Jesosy tenena hoe aza mbola manarataka lokany. Tsy maretia karagavan'Andriamanitra. Ho avy Jesosy. Vonona ve ianao? Tsy olana le izy fa zao fotsiny eno eny miaraka mifanampiany fanamasina afaka manday ianao zay tokony zavatra ho lavina. Ary Satana etetony mifakapanahy ny aretan'i Jesosy. Efa hitany devoly hoe ngeza be Jesosy de ozy izy rehefa avy eo meko anao zao rehetra zao izy fa mikofa amiko. Fa nadolotra zany. Tambazany devoly ny tany sy zao rehetra zao tontolo zao. Vidy mifananao io zany tsy natakalon'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Zay mahatonga Jesosy ny tena hoe inona so azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra zao nefa very ny aina. Satria ny ainao rery io na ainao rery areo ilay teto ambonin'ny tany dia ho fato anao Jesosy, tianao Jesosy, tianao amin'ny fony manontolo izy. Ny ainina lasany, ny ranona lasany mba ho famonjenanao. Aza takalo zavatra tsy misy dikany izy. Raha zao tontolo zao raha tsy nafon'Andriamanitra ho anao, aza trano ray na fiara 10 na jet privé 3. Zavatra kely zany. Zay milaza ny tenany ho mpanambe indrindra eto ambonin'ny tany dia mihezan'ny tombo fotsiny satria any Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. Tsy zany no mampahory antsika. Fantatrareo ny atao hoe harena? Fanambinana tsy vola maka-harena fa ny fanananao izay tsy hananany hafa. Inona no men'Andriamanitra anao ao anaty? Amin'ny fotoana matapitra volan'ny jentilisa hitadiavan'ny fanasitranana any aminao misy teny raim-bava miteny hoe sitrana dia ho afaka izy. Fanomezantsika lanja ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatintsika ho ambony lavitra noho izay zavatra katsahany zao tontolo zao. Ny problème tsy hitanao ny lanja ny fanomezan'Andriamanitra raha badenina be amin'ny zavatry ny tany ny ao anatinao. Ary zay mahatonga ny jaona voalohany toko faharoa 2:9-10 milaza aza ty zao tontolo zao. Fa raha misy ty zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavany iray. Ny fitiavany iray tsy miombona, tsy miankina amin'ny fananao fanantenana fa ho ambininy ianao amin'ny zavatry ny tany. Azo vola be ianao, hiavaka eto amin'ity tany ty ianao. Fa raha zay ny ao anatinao, miova fo haingana. Mbola zao tontolo zao ihany no mitondra anao. Ary mora manipule ny devoly ianao hively lalana satria mavesatra ao anatinao ny fananana ny tany dia ho diso ny fananana ny lanitra ianao. Eno ity ny ao anatinao dia zay tsy hanana n'izao tontolo zao. Raha mifikitra tsara sy miombona amin'Andriamanitra ianao ary miray aminy dia zao misy fanasitranana ao anatinao, misy fanahy fahagagana ao anatinao, misy le fanahy mbola mihoatra sy ambony anova zavatra sy baiko ny zavatra misy ety ivelany anova tontolo rehetra. Tsy mahafinaritra ve mahita zaza malemy bredaka nasaina joro nandritry ny 5 taona hatrany amboaka le zaza malemy? Hitantsika maso fa nijoro izy nanomboka nandeha. Mbola mety mibatabata izy fa iny bledaka izy nandeha izy. Izany nampiraka ny olona teo ambany teo. Hitanareo? Amin'ny fotoana efa nety le reniny totototo izy na tsy manam-bola ara le reniny. Fa zao tsy nety norona gauche à droite fa malemy soma tsara ihany. Fa ny ray mandeha fotsiny ny ran'Andriamanitra tany ianao dia nampahitan'Andriamanitra hoe io ary le tsy hananan'ny olona fa miasa. Halleluja. Raha omenao lanja ny fanomezan'Andriamanitra ao ambony ny tadiavana zao tontolo zao, mitsotra aminao fahitandriny ianao manomboka androany Andriamanitra. Tena iompam-pahasinana aminao. Ilaiko ianao mba hazo aina, ampiasa bebe kokoa. Anoka tena bebe kokoa ianao. Hitandriny ianao amin'ny alatra ny lainga. Ny elanelana kely misy ny alatra sy ny lainga sy ny fitaka ny kely. Filana fotsiny. Aza mandela filana. Zany maharatsy hoe tonga eto ianao dia tereny filana. Hitady an'Andriamanitra. Mety zay ny prétexte amin'ny voalohany. Tsy olana. Fa rehefa tonga eto ianao, aza tereny filana tsony. Hitady an'Andriamanitra. Fa mba ho tereny fahasoavana iombona amin'Andriamanitra. Tsy maharety kavan'Andriamanitra. Halleluja. 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 Mahita an'Andriamanitra androany maraina hamangy fiainan'olona amin'ny fomba tsy takatry ny sainy indray. Fantatro Andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny fiainanao izy. Hitanareo amin'izay maharatsy an'ilay izy. Raha vao misy toetra zany ao anatinao na fanaony devoly, tsy ekenao mihitsy ny elan'ilay izy fa ny safidinao mitapikitra ao dia iny le anjaran'ny devoly ohatry ny kisoa ao anatinao. Dia zay mahatonga ny Satana afaka mialoka mampahory ny fiainanao. Tsy Andriamanitra ny ratsy fiainao ny tsy mety.
zay hota tsy bebanao zany no mahatonga anao sahirana iray amin'Andriamanitra. Satria misy toetra ohatra ianao mpiavonavina, ianao tsy mahay mamela heloka mihitsiny, ianao raha misy olona manao tsy mety aminao tonga dia lotika be mifonao 500 taona ianao niaina tao anatin'izany. Tonga ny ten'Andriamanitra androany miborosy ianao le baiboly miteny hoe esory zany fa tsy mety fa tsy mahazo hainao izy Andriamanitra satria tsy anjarako zany tsy famelan-keloka zany. Ianao mpanao andolo-po moty hoe za mady voka za mady me tsara vela tsy fa vohitanao le olona ianinao mihitsy mifona hoe lotika zany potika mihitsy ny aty fanahiko. Ary io tsy azo tsara navela tsy fa tonga any an-trano dia mijoro vavolombelona ianao amin'ny olona manodidina anao hoe ialina neka tena tsy azo azoko mihitsy e. Jereo masony akaikinao ianao firy taona hoe atao fanatren'Andriamanitra. Tena sérieux ty fanontaniako ty hoe sur avenao fa iomana itsainan'i Jesosy hoe miala ianao amin'izany toetra zany hoe somary tiaka ao an'Andriamanitra, somary tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Hitanareo amin'izay le izy iny lasa misarika iny misarika ny devoly ampahory ianao. Dia mahatonga anao tsy avela ampahorianao satria hitany hoe mampijaly anao rehefa tsy ampy zavatra ianao. Fandramo anie aza rarahinana tsy ampy zavatra aza fa ho hitanao ny devoly fa rehefa tsy voany ianao dia miakohaka amin'izay izy. Na tonga ny devoly ny akohaka teo tongotra Jesosy anie nitafiany teny an-dranomasina aloha fa tsy maty. Toy izy hoe rôle akoho reto. Dia rehefa tsy voany ray mandeha dia miakohaka izy. Fenao isaky ny tafiany amin'ny tsy famelan-keloka, tafiany amin'ny fahatezerana. Ny verbe irrégulier moa zany indraindray. Nefa ianao mba nampianarina conjugaison ihany tany ampianarana. Hoe mba zao no phrase mety. Fô misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zay tianao tenenina dia teneninao. Oh reto zay le vavan'ny legiona. Le olona no hita fampiasain'ny devoly ny vavany. Matetika rehefa ny olona avy mihaona aminao makala olona mbola misy voan'ny fahakalana zany ao anatinao fa zay nananao ihany no zarainao. Inona kay ny tombony anananao atonga anao apiditra fahakalana ho anatin'ny olona ho an'ny hafa. Ianao koa amin'io mbola miteny ny baiboly amin'ny Galatia 5:5-20 miariary ny asan'ny nofo dia reto avy fitsangajangana faly fifampiandaniana. Misy olona tena iandaninao na devoly efa maniry tandroko azy ianao nga mpamonjiny io maninona raha tenenina izy dia hovaina rehefa mety aminao dia amarinina eny na diso azy. Tadidinareo ve le lesona nomeny Jesosy atsika teto nanontany tompo efa maninona ary Jesosy ny tena tsy afaka mihitsy le ota za efa mba miezaka manao an'izao. Dia satria Jesosy tsisy nina azoko atao fa ianao manamarina an'le izy. Amin'ny fotoana misy fanotsiana dia tonga dia tezitra be le devoly ao anatinao dia tezitra koa fonao hoe za ndray zany teniteneniny zany. École ny délivrance tsara indrindra dia ny fahatsapatena mahalala ny fahamarinana sy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Ary ho fantatrao ny marina dia ny marina manafaka anao fa tsy ny tana amin'ny pasteur tsy marety aika ao n'Andriamanitra. Marina manafaka anao. Inona le fahamarinana aza toerina le izy fa raha vao manamary teny ianao dia tsisy ninina ao amarinan'Andriamanitra intsony eo amin'ny fiainanao. Hitanareo miariary ny asan'ny nofo fialonana fahamamona manoka amin'ny 20 era laza fady fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana falitona fijejojejona 9:20 fanimpotsampy fanaovan'ody ratsy fandrafiana fifandirana adilà fiafinafonana fifampiandaniana fisarahana fitokoana 9:20 fialonana fahamamona filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka izay voalazako fahiny koa fa zay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Andova ve tsika sa tsy andova? Zay manao izany ozy izy inona amin'ireo ny ao anatinao iandany amin'izy ianao. Zany no mahatonga na tsy manao parti politique zany. Ahoana moa ny assureko olombelona hoe io tena azoko ankinana nefa zafa nomena ny tsara indrindra dia Andriamanitra. Mifidy fotsiny zay tokony ho fidiko satria zoako no mifidy fa tsy mametraka fona amin'izana amin'iza fa amin'Andriamanitra rehetra tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Tsy ho diso fanantenana mihitsy amin'izay koa ny rôle maha-pasteur mijoro tsara ho an'Andriamanitra sady voatahiry tsara amin'ny antom-pisiko. Ao ve sa tsy aoka?
ka tsika ny fanjakan'Andriamanitra ny lovantsika. Raha lovantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, apetra ho lara-pamena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Oko amin'ilay cadre ilan'Andriamanitra, ny toe-ponao hiatrehanao an'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ny fanjakana izay ilany anao. Amboary ny fo, tandremo ny fo mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Avy ao ny havian'ny aina. Tsy mampatahotra zany teny zany, fa raha isaky misy voatoriana aminao zany dia ianao matahotra, mampatahotra zao ianao matahotra rehefa any amin'ny elo tsy atahotra. Pasteur Rodolphe, masika loatra ny zavatra teneninao zany. Tsy ho any ianao. Fantatra ianao fa tsy ho any. Fa zao mitandremy ianao. Satria marana ta ho avy Jesosy. Io fo io tandremo. Matetika tsika manao zavatra amin'ny fierté. Frériana. Mbola misy ihany le izy. Hoe eo ny tompo fa tsika koa tsy azo adino. Dia indray eo mpanaovana io fo ny hitan'Andriamanitra. Tsy fijery ny olona ety ivelany fa ny ao anatin'ny fony eo mpanaovana. Ary tadio fa fieretana koa maloto. Raha mbola ao anatinao le fanahy mora mitsara, dia mbola ao anatinao le fiainana tsarainao. Mahatonga anao tsy mahazaka ny fahalemen'ny hafa satria malemy ianao. Fa raha matanjaka ohatran' Jesosy ianao ara-panahy, tsy hoe tsy zakanao izy fa honeny ianao. Ayaya, tsy mitovy mihitsy le toe-po, attitude, honena sy le olona tsy mahazaka. Miezaka mihitsy amin'ny mitondra an'ilay izy, miezaka maninona. Fa nga ianao indray no mitondra an'ilay izy fa tsy Jesosy. Ny fonao no ampiasain'Andriamanitra fa tsy ianao no mitondra an'ilay izy. Manaraka ny toyny. Alléluia. Io zany tonga dia tsapanao eo am-panimponao eo ohatr'izao. Vitsy amin'izao no mitory fanovam-po zany. Fa inona ny zavatra ampahiratana mason'ny olona? Nandray ilay olona nao atokantranonao io, mahatonga azy tsy mivany toe-ponao. Ohatra, mety misy tsy salama ao an-trano. Ny fonao nefa lodika be mihitsiny. Le olona mila famonjenao, tena afaka azy Andriamanitra fadiovan'ny tananao. Fa zao ianao indray no mikondane azy. Dia zany mifatra ny fitiavana amin'izany. Ianao mila mipetraka kely tompo. Raha very dada, raha very mama, raha very ny ankonako tena tsy ho zakako zany. Io ny andraikitro voalohany nomenao Andriamanitra atao trano. Fa afaka ho azy Andriamanitra. Fa zao aza manaiky ianao hamoaka an'le toe-po hoe sorena na hikondane azy. Satria Andriamanitra matoy ianao navahan'Andriamanitra aminy, dia ianao ny tian'Andriamanitra ho ampiasaina hidelivre azy. Ny fo fotsiny aza velo voakasika. Fo. Zay hoe tandremo ny fonao. Fo. Io no ny tepo voalohany. Melohan'ny maso sy ny saina. Fo no namboarin'Andriamanitra voalohany. Fa ny fo nefa nitafasaraka tamin'Andriamanitra voalohany koa rehefa niodiny Adamo. Dia zao natompony fo azy Andriamanitra sy namorona azy voalohany, dia lasa mpangataka izy. Amin'izao lasa mpangataka Andriamanitra. Nanaiky izy hidiny amin'ny toerana mpangataka. Andriamanitra manana ny zavatra rehetra dia nanina izy mpangataka. Satria misy zavatra nomeny sy ndraisinao atsafidy, dia tsy nanana fahefana fa tsy maintsy ianao manolotra azy. Anaka, atolory amin'ny fonao. Androany maraina, tianao ndrainao. Mety voatanisa teo daholo ireo teny rehetra ilana fanitsiny eo amin'ny fiainana. Tsy maninona fa matovy ho teny zany dia anaitra antsika Andriamanitra. Eto Jesosy androany maraina. Tianao fantatra ve? Tianao izy. Ary tia le grâce. Meko anao amin'izay le hoe ohatry ny ahoana ny fomba fiasan'ny fahasoavana. Vonon'izao maraina izao ny fahasoavan'Andriamanitra. Anetsen'Andriamanitra famindrapo ho anao. Raha manaiky ianao zao hanokatra ny fonao hiteny amin'Andriamanitra hoe Tompo, androany maraina, vonina ny ombona aminao vaovao indray. Izy amintsika ny manam-pahatsapana hoe voahitsy ny teny androany. Mahatsangana ny tanao tena hoe voakasika ianao androany. Mitsanganareo amin'ny toerana misy ianao. Za koa voakasika izany Andriamanitra. Tsy tompony teny fandrahana hitory. Natao hitsina miaraka amin'reto vahoaka anao reto koa Andriamanitra. Tena reko mihitsy ianao mibitsika hoe le ohatr'izao Rodolphe. Vonin'Andriamanitra androany. Satria isanay rehetra androany natao hoe koa kamala ny fitiavanao. Tsy mbola misy condamnation anao. Tsy anameloka anao Jesosy, tonga izy hamonjy anao. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tombo Jesosy eo androany maraina.
Sotranao amin'ny teny fiainana zay omenao. Mbola manitsy mandrakariva ijoro sy anampy amin'ny fiambenako. Mba afahany mahazo aina mitarika ahy. Afahany fanahinao miditra tsetra manova. Afahany fanahinao ampitsoro amin'ny sitrapony ray. Tonga eto Andriamanitra. Mandohalika eto anatrehanao amin'ny foko manontolo. Manaiky Tompo fa diso teo anatrehanao. Manaiky efa misy fotoana manao fanahiniana miaina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Orso manitra mihitsy Andriamanitra misy fotoanany amin'izany. Fandroany maraina anao fanekena aminao Andriamanitra. Anao fanekena aminao ho isan'ny olona ijoro amin'ny sitraposy antom-pisiny ilanao apetrao amin'ny fonao ny tananao. Teneno Andriamanitra androany tia ny foko Andriamanitra. Ampiasao ny foko. Manjaka atao-poko. Mba ho fantsona tsara hitondra fiainana ho an'ny hafako. Anao Jesosy manjaka eo amin'ny fiainako. Sotra Tompo. Amen. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitranana ny fo io. Fanasitranana ny ao anatinao ray manontolo. Fanasitranana ny aty fanahinao. Fanasitranana ny ainao. Raha misy koa aretiny eo amin'ny vatanao satria mbola ilain'Andriamanitra ianao, dia raiso ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Mahita anao satria vonony ianao fantsony fahamarinana, tsy ho tafatoetra eo amin'ny vatanao zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra. Koa satria izay nana amin'izao sisy aza manota intsony. Vonona ny fahasoavana androany raha mbola isan'ny velona ianao dia misy antenaina. Noho izany mahatonga mbola mijory ianao afaka ny aina amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Zay le fahasoavana lazaina aminao. Fa mila mifiekenao Andriamanitra fa tsy mody fanina ao anaty ota. Mila miala ianao amin'izay faratsiana rehetra manapa-kevitra ny androso atsafidy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manaiky ho tarihan'Andriamanitra fa manomboka androany miova ny zavatra rehetra. Misy olona eto avy any ambany no apakarin'Andriamanitra any ambony. Misy olona eto eo amin'ilay toerana tsy mety tsony fa hovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mandana fa mitsodrano anao hitanao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka meanao fiadanana. Mandana fa tanteraka vavolombelonao. Zay nataon'Andriamanitra tany analavory dia afaka hotohizan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ihany koa. Zay Andriamanitra nikasika ny hafa dia afaka hikasika amin'ny fiainanao ihany koa. Eo amin'ny fiainam-piankonanao anomboka iseho ny vavolombelona. Eo amin'ny fiomboninareo ny vady iseho ny vavolombelona. Tsy zavatra hita maso zany ka mpiova ny fijoroanao tsony. Satria ny fototry ny fijoroanao tsy zavatra ilaina fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Raiso ny fijoroana avy any ambony. Hitahiry ny fanoloran-tenanao mandra-piaviny. Tsy ho raraka eny an-dalana. Ho tehirizina amin'ny fitiavana. Atonga anao ho fantso-pitiavana. Ho vavolombelona mandehandeha. Hitarafana ny fahatsaran'Andriamanitra. Ianao le panneau publicitaire ahitan'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra reny. Satria rehefa misokatra ny vavanao, Andriamanitra ny ampiteny azy. Rehefa isaina ny sainao, Andriamanitra no ampisainanao. Rehefa hetsika ny tananao, Andriamanitra ny letsika ny tananao. Ary momba amin'ny fiainanao ray manontolo, ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra ianao. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, mety ny zavatra rehetra. Mety ho any zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Vofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Mahazo toerana vetivety anao tsika fanatitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Baiboly dia milaza fa mifofeny fankasitrahana no tanterantsika ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Na mbola tsy manana azy ianao tsy olan'izany fa mifonao fotsiny hoentina ao anatiny io. Amen. Tompo tenina tiako ianao fa zao mifokonao tolotra anao. Tsy ny zavatra omena fa ny fony tadiavin'Andriamanitra. Rehefa tsara fiombonina amin'ny tompo fotsiny ianao zay ny zava-dehibe. Fa tahoinona moa ny zavatra rehetra nefa ianao tsy tafombona amin'Andriamanitra akory. Ataovy izay tsara fifandraisanao amin'ny tompo mba hahafahanao manao ny tsara amin'izay zavatra rehetra andrasan'Andriamanitra aminao amin'ny fanjakany. Minao fahitantsika rehetra Andriamanitra. Fotoana rapitso maraina eto sekoly mpanambinantsosy fitahina irana amin'ny pasteur Jora Beads. Fatatsika fa mafinahitra be koa ny fampianarana zay apetrak'Andriamanitra eo am-bavany. Amen. Ny zoma hariva ihany koa etsy amin'ny trampokon'olona analakely tsika miaraka amin'ny fotoa mpanatrehana indray amin'ny fanotronana. Dia nisabotsy maraina fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ao amin'ny trampokon'olona analakely ihany. Eo tsara soma tsara toko. Halleluja. Eo afaza iny nareo mba miangavo moa zay zay zavatra rehetra zareo natony raha nadaholy ihany. Amen. Fa Andriamanitra rehefa tsy eo fa manao mission dia matsiaro ny mitrampokon'olona foana mivavaka. Fa zay tsangan'Andriamanitra eo dia mitondra fahasoavana. Tsy tsanganan'olona nijeren'Andriamanitra fa toe-po. Jesosy tenany anieny no nitory teny tao Galilea fa tsy niova fo mihitsy ny fariseo.
noho izany ny présencen'i Jesosy tsy tonga dia manova fona fariseo fa mifisokafa amin'ny fariseo nanova azy. Ohatran'izay zao ohatra nafantatra dia natakatra izy dia nandray. Noho izany ny fandraisana zava-tsarobidy avy amin'Andriamanitra dia ny fahaizanao mametraka hoe tsy olona no henoina fa Andriamanitra. Ary rehefa tsy olona no henonao ka tonga le tenim-panitsiana avy amin'Andriamanitra ho anao dia omemboninahitra ny tompo ny amin'ny fiovahanao sy ny zavatra voarainao avy aminy. Tsika rehetrarehetra dia manana antony manokana iraisantsika amin'Andriamanitra ohatry ny iraisan'ny mpitandrina aminy, ohatry ny iraisan'izay mpanompo ampiasain'Andriamanitra eo koa. Ianao sy Jesosy. Ny antony eno ity teny ity ny farany indrindra amin'ny zavatra rehetra ianao sy Jesosy. Iza hoe za sy Jesosy. Avereny fandroany iza za sy Jesosy. Zay no mahatonga antsika mandeha ao anaty sekoly isan'andro mba ahafahantsika miambona tsara amin'Andriamanitra. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo. Eto am-pamarana satria tsika andeha hivoaka an'ity trano ity dia zao tiako fantatrareo hoe makasitraka anareo ny amin'ny fitonanam-bavaka tamin'ny rallye de miracle, ny fanohanana amin'ny lafiny rehetra. Teo ny équipe rehetra tany, ny ambassadeur, ny chorale, ny club d'enfants, ny lakozina, ny technique, ny sono, ny vidéo, teo ihany koa ny musicien, teo ihany koa ny ray aman-dreny rehetrarehetra izay nanohana tamin'ny lafiny maro be manokana ihany koa tamin'izany. Pasteur Joseph Dafy avy any La Réunion tonga manokana mihitsy Alléluia. Pasteur Njiva nanao ny tena hoe ny organisation tao anatin'ny fanomanam-panahy eniko daholo hoe folo amin'ny roa amby folo amin'ny mahafinaritra mihitsy tena nafana tsara mihitsy tany ny vavaka sy ny rehetrarehetra. Teo koa ny lakozina tsy manotory any tsy manoroy alina manao ny zavatra rehetrarehetra amin'ny sakafo ay saosisy tsaramaso mihitsy ny loka tany Halleluja. Ianao le tsy afaka tany fa nitondra mbavaka koa zavatra sarobidy be mihitsy zany. Fampetranona tany nisy olona napetrany tany kokoa kely ho an'zareo manaraka an'izao fotoana izao. Amen. Tena hoe fiadanany feno sy ampoko ny fifaliana ny fiarahana rehefa hoe fitiavana. Hitanareo tsy volana nanantsika fa tsika manana fo an'Andriamanitra. Rehefa manana fo tsika dia afaka manao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Fa ny tena hoe akasitrahako mahakasika amin'ny foko ny mpiara-manompo rehetrarehetra mba fantatrareo tiako daholo nareo. Tahin'i Jesosy zareo fahasoavana.